Iroso tamin'ny lanonana famoahana andian'ny pikabary misalotra ny anarana solofo andimby ny fikambanan'ny ajan'ny gasy ny faran'ny herinandro teo teny amin'ny restaurant Saint-Jean Anosy-be teo ambany fiahin'ny solomavim-bahoaka Naivo Raolidina ity indray mihira ity. Andeha rojerentsika indray ny sary. Filamatra napetraka ireto andiana pikabary avy namarana fianarana mivondrona amin'ny andray mahira solofo andimy ireto ny hoe rehareako ny mamalagasy ahy. Navita fiofanana nandritra ny 5 volana izy ireo teo anivon'ny fikambanan'ny pikabary ajan'ny gasy Tarin'Andriamatora Ajasoa Honoré. Nandray ny taratasy fanamarinana fa avitan'ny fiofanana izy ireo ny farany herinandro teo. Piay ity indray miry ity kosa ny solombavam-bahoaka Naivo Raolidina mivady. Amin'ny 20 ny volana febroary izay anamarina ny andro raisam-pirenena ho an'ny tendreny dia anamafy ny fanandratana ny teny malagasy ny fikambanana Fafy 5 Tariny. Malagasy ny teny pirenetsika izay voalaza lalam-panorenana 2014 na zay ny anivony any teny mera-pirenena koa dia ny teny malagasy ny teny ofisialy. Tsy hoe isika dia anamaka ny teny ny andro raisam-pirenena ho an'ny teny reny amin'ny 20 volana febroary zao ka iheverinay fa dia efa satatra mbavarano sady izao sy tiany tenin-drazany tiany tenin-drazany tiany tanin-drazany ary zava-dehibe tokoa ny hoe ny malagasy tahaka izao mbola tanora hevitrerina reo misy zokiolona dia efa kolokolo hatrany ny kabary malagasy izay fitehirizana sy fanandratana ny teny malagasy ka eto izay dia efa manararoatra ihany hoe ny mpitondra fanjakana sy izay malala-tanana rehetra tompona andraikitra rehetrarehetra manao hoe asandrato ny teny toany reny mpanandratra malagasy reny izay moa dia anoana hatrany ary amin'ny 20 volana febroary zao ny sokatra ihany koa ny fiarahan'ny pikabary eny amin'ny boriboritany fahadimy. Ny fikambanana ajan'ny gasy dia misokatra ho an'ny fikambanana rehetra rehefa ahitana toeram-pampianarana maro toy ny Anitosy, Besarety ary Anosy-be. Nomarin'ny filohan'ny fikambanana fa ity taona 12 ity dia natokana ho an'ny kabary Takalo izay anofanana ireo olona efa ao anatin'ny kabary mba hamoahana pikabary matianina tanteraka. Notolorana ny mari-pakasitrahana FSCTM avy amin'ny vondrona SGS ny Vimaodisa noho ny famehonoan'ny fianatra mikasika ny fitrandrahana ny ala. Nisy ny lanonana ny fandraiky amin'izany tetsy amin'ny Hôtel de Ville tetsy Analakely ny faran'ny herinandro teo.